marina, tena fahaizana sitraika efa tokoa ve? Misy ny kabine manokana, misy ny sivana, dia nirosona ny fianianana. Izay indray ilay endrika vaovao, rehefa niteraka resabe ilay fiantsona servô tamin'ny fotoan'androny. Voateny ny hoe kolikoly sy ny maro samihafa, fa tena iasa ho an'ny vahoaka hono. Ny fanontaniana mipetraka voalohany dia ny hoe, ny tsy fanaovana fianianana ve izany no nahatonga ilay volamena ny vadika viteo aloha? Ny nahatonga ilay rara écran plat tamin'ny Covid sy ny rara bonbon sucette? Ny tazana dia mbola fiatsaram-belatsia amin'ny vahoaka latsaka anaty fahantrana, ka tambazana amin'ny jirona kohatrandy no misy eto, manao maso be tsy mahita. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe, angamo tsy nanao fianianana ny HCC, kanefa itapoko itam-pirenena ny fanitsakitsahana lalam-panorenana natao teto. Ezahana sy ikaroana fomba manokana mihitsy ny mitady toko sy ny andininy mba anamarinana fa marina sy manara-dalàna ilay fanitsakitsahan-dalàna miseho eto. Io hitantsika io fa filoham-pirenena tsy mizaka zo pirenena malagasy, ary manana taratasy 8 cm no mitondra ankehitriny, fa araky ny lalam-panorenana izany hoy ny HCC, ary dia mandry fahalemana ny sain'izy ireo fa hoe nanao soa ho an'ny vahoaka hony satria i Madagasikara tsy maintsy mandroso. Ndao raisintsika ohatra kaiky ilay fanendrena minisitra io. Lasa lamody indray moa tamin'ity fitondrana rajoela ity ny hoe manatitra CV ireo zay te ho minisitra, ary izay tsy lany eo dia mbola afaka manantena azo toerana mpiasam-panjakana ambony, arak'izay filany fanjakana fohy be. Traikefa hono na metrahana dia nalefa ho ministry ny fanajariana ny tany sy ny fitsinjaram-pahefana ingabeny tanàna Antananarivo. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe tena fenve ny fepetra momba izany. Iarandrehetra mahita ny fako sy ny lotona Antananarivo amin'izao io. Miezaka kely fotsiny sisany komine dia tratra ilay tanjona itovian'ny tendrombohitra amin'ny fako etsiro. Izany ka reny vohitra masisy indrindra eran-tany. Izay rehetra le fako mivangongo, ila ho difitra hatramin'ny taksi be rehefa mandalo, lasa aroara be ilay fako. Izay ilay atao hoe traikefa. Toy ny eo ambohipohy ity, tonga miaraka mivavaka amin'ny mpiangona ny lalitra sy ny fofona maimbo noho ny fako misavovona. Hoy mantsy ny fanazavana hoe fa mandava taona mbola tsy voazoa efa ho 3 taona 4 taona mba afolo teo akaiky fiangonana re tompoko, satria maimbo amin'ny fiarahamonina aloha izy etsika angamba teo nandalo teo maimbo de lalitra any am-piangonana sy ny loto rehetrarehetra mifofona mivavaka lizy rehetrarehetra. Janvier de normal le olona rehefa tratra ny ano anana efa trany anana mbo mivavaka ary izy de mbola tratra ndray tsy maharitra am-piangonana fa tena maimbo tena maimbo fa nangataka ihany paster fa tsisy valona ka zay mba manao atsoavo zay ho parentérimany eo amin'ny fivondronana mba asore tomboka déplacé teo io fanariana fako io mba jereo fitoerana hafa fa de sady tsy voarokanareo le izy manambaimbo manisy aretina sy ny tany ary loza de io matady anaka efa tady ho tapiny olo lalana de jerivo na ny elitra sy ny anona ny tena mantsaka sy ny olona mipetraka tena mba tsy rariny rea zay tsy mila valiny aminareo tsy ny tariny fa tena fa zay amady eo député aza menatsika fa de mitotra zavatra mitondra ny vavamboaka mitatitra mivoaka ty aminay fa raha mifako aty ambom-poza tsy naseoko anana fa reo ihany misanakareko hoe rekaiky ny tranoko reo ihany raha mifako angamany izy le rangaty ty de faalitsikera fotsiny fa le mbo misy remarque ny nalaiko fa raha kangama misy 10 amin'io 13 amin'io de jerevo zay le fako akaiky ny tranoko de tena ohatra zay ko ny lalitra tena jerevo ampivaritra dio raha misy le ranga grossiste eo zatsy te hitonona ny anarany fa izy député mbo niatso foana isaka mivoaka avy ny tobila de manarama 4 mima misaka le fako aloha voafaka mivoaka maniraka 4 mima paitaka de firme créampotea voafaka miditra janvier de misy atamitsika loza ozy izy président fiteny président reo loza fa tena tsisy etana eran'izao tontolo zao nareo fa nataonao amboletra moa mitondra ny zavatra io mba ataovy amboletra ny koa ranga mifandrosoana ataovy tsara be ohatrany koa miandro zay mazava amitsika rehetra angamby izany. Ny tazana aloha hatreto dia mitombo ny alika mirenireny eraky ny tanàna, vokatry ny fahavokisanizy ireo amin'ny fako ansisana vela ny ingabe ny tanàna Antananarivo. Tsy finiavana anaratsy akory fa itapoko itam-pirenena ny fahampotena Antananarivo tao anatiny 4 taona nitondrany be ny tanàna io ny tanàna Antananarivo.
azo antoka ihany ko fa miaiky angamba i Rajoel fa tsy naomby araky ny vavabe ny popoka satria raha ireo fako be eraky ny tanàna ireo tokoa moa no aterin'ireo vahoaka eo amin'ny lapan'ny tanàna tsy ho difotra atramin'ny parvis. Izay mantsy no nambara hoe raha tsy voaroka ny fako dia atero amin'ny be ny tanàna dia mody atao PDS avy eo dia ampiasana vola be mba androfana ireo dia hoe miasa ny fanjakana. Efa manakaiky mantsy ity ny fifidianana be ny tanàna koa azo antoka fa efa mandeha ny kajy maro samihafa mba hitazomana Antananarivo. Ny tena malasa saina izany zao de hoe ilay be ny tanàna tsy nahavoaroka fako indrindra teto ambonin'ny tany no lasa ofitaratra ireo be ny tanàna manerana any Madagasikara. Izy zany izao no ifehy ireo be ny tanàna ireo. Inona amin'io fako be eraka n'Antananarivo io izany zao na amin'io mpivarotra amoron-dalana tsy voafehy intsony fa lasa mpivarotra anarabe io no tsapan'ilay kabinet mananatraikefa fa fahombiazana ka nametrahana sy nanendrena azy ho ministra. Ohatra kaiky io fa azo antoka fa tahaka izao avokoa ireo fanendrena ireo mody nampanaovina fianianana fa na ilay premier ministre aza moa taiza no nanao fianianana. Fitabahoaka toy izany foana ve no hitantanana ilay firenena. Ny tsinjara fanarim-pako aza tsy hainy tao anatin'ny 4 taona izay ka maika ave fa fitsinjara-pahefana. Nanajary Antananarivo aza tsy tontosany araky ny nampanantenainy ka fomba ahoana moa izany no ahaizany anajary any Madagasikara manontolo. Antenaina ve ny sina fampandrosoana ho an'ny Madagasikara amin'izao endrika izao. Isan'ny neverina fa singa goavana mampandroso ny fitsinjara-pahefana hatramin'izay ny fampandrosoana ny komina amin'ny alalan'ny fanoana ny ministera voakasika izany ireo be ny tanàna. Ankehitriny izany dia ny be ny tanàna isan'ny tsy nahaina nalafako indrindra teto Madagasikara no lasa patron na lehibe ny be ny tanàna rehetra eto amin'ny firenena io. Dia hoe traikefa sy fahaizana no nanendrena ireo ministra hoy ingay Andry Rajoelina fa ahoana mariny. Ahoana mariny